dia fanmiarabantsika rehetra ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Evangelika Saina ao anatin'izao fandarana izao. Sotranao mitohy manaraka ny fandarantsika foana amin'ny fotoana tahaka an'izao eto amin'ity fahitalavitra ity. Ary misotranao zavady mamporisika ny olona hanaraka ny fandarantsika mba ahasoany tsirairay avy izay manaraka n'izany. Eto am-piandohana dia te hisotratsika rehetrarehetra izay tonga marobe dia marobe te tsy ampalais des sports ny alahady faraky mivolona jona teo izay tonga ny fanotrona ny fampahery ary ihany koa nandray ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsika rehetra angamba niaraka nahita fa tena nafinaritra ny fotoana feno fanatrehan'Andriamanitra, feno faminaniana, feno fahagagana an-tranga, marobe dia marobe ny olona sitrana, ny olona afaka tamin'ny fampahorian'ny fanamaloto. Ary hatramin'izao tsy dia be dia be no manoratra mandefa fankasitrahana sy fisaorana ary ny fiantraikany ny fotoany sady eo amin'ny fiainany tsirairay avy. Sotra manokana andro fahitalavitra izay niarany asa ho amin'ny fanentanana ny olona izay ho avy. Sotra manokana ny tompon'andraikitra rehetra isatsokajiny avy. Sotratsika rehetrarehetra ihany koa izay tonga ny fampahery, ny taona namana, ny taona havana. Maro taminareo ny avy any amin'ny faritany, misy avy any Diego, aza avy any Nosbe, tonga mba hanatrika an'iny fotoana iny fotsiny, misy avy any Ambilobe, tonga va manatrika an'iny fotoana iny fotsiny, misy tena avy lavitra mihitsy, tena hoe mangetaheta fiovana ary rebe mihitsy ny etahetantsika tao anatin'ny fotoana. Ary ny fotoana tahaka an'ireny dia tena hoe raha tsy manana etaeta ny olona anankiray dia tsy mahita ny enenina mihitsy, fa tena resapa ny etaeta tany anatin'ny olona. Ary izay zavatra eny no nisintona ny fanatrehan'Andriamanitra izay natonga n'Andriamanitra ny asa tamin'ny fomba mahery vaika tao anatin'ny fotoana izay natrehantsika iny. Fa dia averintsika ao an'Andriamanitra ny voninahitra sy ny fanindraindrana rehetra, ny fiderana sy ny fankalazana rehetra, fa izy no mendrika homenan'izany rehetra izany. Ny anankiray faharoa dia mbola manana fotoana foana isika hitohizantsika hatrany amin'ny fiarahana mitombo. Amin'ny fotoana andavanandro tsy amin'ny fiangonana raiksa andohana lakely eo amin'ny raiksa rehefa talata sy lakamisy amin'ny dimy sasany dia miresakantsika mikasika ny fanompoana sy ny ositra. Ny fomba fanompon'Andriamanitra, inona atao hoe fanompoana, dia miresaka koa mikasika ny ositra ny fanamasina. Rehefa aladina antsika dia miresaka ny amin'ny hoe intestio ny fahasoavana sy ny famindrampon'Andriamanitra. Tonga amin'ny teny Salamy 7:20 manao hoe eny tokoa fahasoavana sy famindrampono ho anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako. Be dia be ny olona miresaka ny atao hoe fahasoavana ary indraindray aza mampalahelo fa misy somary mivily izany fampianarana izany, lasa manimba ny vahoakan'Andriamanitra. Tahaka ny hoe misy milaza ny hoe na inona ataonao dia tsisy miatraika amin'ny fanahinao mihitsy izany. Ozy ny olona sasany hoe na misotro ianao na mihina zavatra tsy tokony hohanina na mivoaka boaty na ohatr'izany, ozy izy ny olona dia hoe tsy maninona hoy izany dia satria tsisy fiatraikany amin'ny fanahy. Eferiko fa diso tanteraka izany satria ny fahasoavana izay nomenantsika dia vao may manosika antsika azy hanao ny tsara fa hankalany ratsy, fa tsy sanatria ampitombony ratsy ataontsika izay hitondra ny olona any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Ka mila mitandrina ihany tsika amin'ity resaka fahasoavana ity satria raha vao tsy mianatra ten'Andriamanitra mihitsy isika fa dia hoe assumption fotsiny sy eritreritra maniditsidina fotsiny dia zao fahasoavana, zao fahasoavana, na manolana ten'Andriamanitra ka tsy mandika azy araka ny tokony ho izy dia manimba ny tenantsika isika ary mety manary ny tenantsika mihitsy any amin'ny elo azy. Izay no mahatonga ny Paoly nananatra ny Timoty manao hoe tandremo ny tenanao sy ny fampianaranao, satria mahavery anao sy izay olona hoentinao ny zavatra ampianaranao raha tsy mifanaraka marina amin'ny tenaten'Andriamanitra. Indraindray tsika mantsy lasa tato variana fotsiny. Ny fahasoavana dia mahazo manao izay tiana atao. Tsia, ny fahasoavana dia hery tonga ao anatsika hanaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy ny mifanohatra amin'izany. Be dia be ny hevitra ny teny hoe fahasoavana ao anaty Baiboly, ny hevitra avoakany izany hoe fahasoavana izany ao anaty tenin'Andriamanitra, fa fotsiny misy fototra avokoa ny zavatra rehetra izay mila hijoroantsika. Ka amin'ny alahantsika dia hiresaka ny antsoina hoe fahasoavana sy ny famindrampon'Andriamanitra. Fetiny ray amin'ny alahady izao dia manasa antsika ray mpianakaviana rehetra ho avy, fa asoa dia tena asoa anao ny fotoana izay arahantsika amin'ny alahady izao. Resakantsika mikasika ny fahasoavan'Andriamanitra
iresakantsika mikasika ny famindrampon'Andriamanitra. Be da be ny lehilahy amin'izao izay somary mifampitolona amin'ny fiainana ary tady anadino fa ny fiainana dia ara-panahy. Ny fiainana dia tena ara-panahy dia tena ara-panahy. Ninona mety nandratra anao tamin'ny fiainana? Ninona mety zavatra nanimbanao tamin'ny fiainana? Aza vela ho ajambainy ny zavatra marary ianao. Aza vela ajambainy ny lolo-po sy ny fangidiana sy ny alahelo ny masonao. Aza vela atosika izany ianao anaonao foana fa lasa manimba ny tenanao ihany ianao ao anatin'ilay izy. Tadio fa sitrapon'Andriamanitra ianao hanana fiainana tsara. Kanefa ianao mila tonga saina fa ny fiainana dia tena ara-panatanteraka. Miainga amin'ny fanahy ny zavatra rehetrarehetra. Rehefa salama sy ambinina ny fanahinao dia salama sy ambinina amin'ny zavatra rehetra ianao. Fanamarina kely any izay mikasika ny antsoina hoe fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindrampon'Andriamanitra. Fa tia mpianatra anao kely vetivety mikasika ny amin'ny osotry ny fanahy masina. Raha resaka ositra moa no resahantsika dia mety maro aminareo indrindra isika izay evangelika no mahatakatra fa isan'ny teny malaza zany natao hoe ositra ny ositra dia galina herin'Andriamanitra. Fa eto atehana zavakely ny amikasika an'izay osotry ny fanahy masina izay indrindra amin'ny fiarahana amin'ny tompo. Fa indraindray tsy avosika ilay izy dia eritreretintsika fotsiny hoe rehefa mila fanasitranana izay vao mila ositra, na rehefa mila tsy haiko ohatra hoe filamina tokantrano vao mila ositra, na rehefa mila vola dia mila ositra. Ny ositra dia tena zavatra entina miaina isan'andro. Taovakitsika filazantsara-njaona no toko fahaefatra. Filazantsara-njaona no toko fahaefatra izay resaky Jesosy tamin'ilay vehivavy Samaritana anankiray izay tena mahatonga saina dia tena mahatonga saina tanteraka mihitsy ny zavatra nambaran'i Jesosy taminy. Eo amin'ny andininy fahafolo manomboka rahantsika filazantsara-njaona toko fahaefatra. Hoy izy hoe Jesosy namarika anao taminy hoe raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo osotroko dia ianao no nangataka taminy ka nomeny rano velona. Ora vehivavy taminy, tompoko, tsy manana fanovozana ianao sady lalina ny fatsakana, koa avy aiza no azahoanao izay rano velona izany? Ianao va lehibe no Jakoba razantsika izay mameanay ity fatsakana ity, sady izy sy ny zanany mba ny biby fiompony no misotro teo. Jesosy namarika anao taminy hoe izay rehetra misotro ity rano ity dia mbola angetaheta indray. Fa na iza na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaheta mandrakizay, fa ny rano izay omeko azy, eno tsara, fa ny rano izay omeko azy dia ho loharano miboboka ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Eto zany dia misy karazana rano anankiroa. Tonga teo amina fatsakana Jesosy ny andro atoandro. Dia nisy vehivavy avy any tonga mba hantsaka rano. Dia nangataka tamin'i Jesosy hoe vehivavy Samaritana mba omeo rano izy mba hosotroko. Ary satria moa tamin'izany andro izany mbola tamin'ny andro lalàna. Dia rehefa tamin'ny andro lalàna ny jiosy dia tsy mahazo mifampiraharaha amin'ny olona ankoatra ny firenena jiosy. Fa misy lalàna mandrara azy, tsy mahazo manambady an'ireny izy, tsy mahazo miara-miasa amin'ireny izy, tsy mahazo mifampiraharaha amin'ireny izy, misy lalàna zany izay mifehy azy. Jesosy tamin'izy tetỳ an-tany dia mbola teo ambany lalàna satria teraka teo ambany lalàna izy. Raha tsy maty Jesosy ara-nitsangana tamin'ny maty, tsy misy ny antsoina hoe testameta vaovao. Satria raha tsy maty ny olona anankiray, tsy manan-kero ny testament na ny didim-pananana izay nosoratana. Dia tahaka izany koa, raha tsy maty Jesosy, tsy misy ny antsoina hoe testameta vaovao. Midika izany fa mbola ao anatin'ny testameta taloha Jesosy na dia anatin'ny filazantsara-njaona ary tsika ny mamaky. Dia ny zavatra nitranga dia satria tsy afaka mifandraharaha amin'ny Samaritana, dia hoy ilay vehivavy manao hoe ianareo Jesosy nge hozy izy tsy afaka mifampiraharaha aminay, ka nahoana ianao no mangataka rano amiko? Dia hoy Jesosy, raha mba fantatrao izay mangataka taminao dia ianao no nangataka aminy. Mahafonjy izany teny izany. Raha mba fantatrao izay mangataka aminao dia ianao no nangataka taminy. Toy raha vehivavy, ianao ary tsy manana fanovozana, izany hoe tsy manana sao dia alatsaka anatin'ilay lavadrano dia sitoma mitady rehefa avy eo. Nefa ilay fatsakana ozy izy lalina dia lalina. Ka ahoana ozy izy no intesy teo no ahitanao rano. Dia izao no tenen'i Jesosy.
na izana izy misotra amin'ity rano ty ozy izy dia mbola angetahita fa tsy misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetahita intsony fa ny rano izay omeko azy dia ho fiainana mandrakizay ao anatiny. Mino fa azonao le sary le zavatra le tantara izany hatreto fa eto ilay izy ny fiainana kristianina dia tsy fiainana ordinaire, tsy fiainana ohatry ny fiainana tsotra rehetra. Raha mieritreritra antsika fa ohatry ny fiainan'ny olona rehetrarehetra ihany ny fiainana kristianina fa saingy mamety manana morale kely mba mafinaritra madio tsara fisainana fotsiny dia eritreretintsika hoe izay no mahasamihafa antsika dia ho iaho hoe diso ianao. Ny fiainana kristianina dia fiainana surnaturel, le fiainan'Andriamanitra, le divinité exprimena na ivelomana sy aseho ao anatina humanité. Izany hoe ny fiainan'Andriamanitra iainana amin'ny fiainana maha-olona. Tsy hoe lasa olombelona akory le tsy izay le izy fa lasa le fiainan'Andriamanitra no iainanao na dia olona azy ianao. Mino fa azonao tiako atongavana mezaka mampatsotra ny zavatra resahako ako ka ny fiainan'Andriamanitra dia tsy possible ho anao no miaina azy amin'ny fiainana maha-olona fotsiny, amin'ny herim-batana maha-olona fotsiny, amin'ny tanjatsaina maha-olona fotsiny, amin'ny fahaizana maha-olona. Tsy possible. Jereo tsara nge fa i Adama na ny olombelona nge tsy nisy fianarana nomena azy zany raha nahary azy Andriamanitra. Tsisy, mbola tsisy korona ny vola aza tamin'izany. Tsy nisy université, tsisy nenenina. Fa olona parfait ny foron'Andriamanitra i Adama tamin'ny fotoanandro. Fa rehefa nidégradé raha olombelona, niaina tamin'izay latsaka tamin'ny ota dia nanomboka nidina amin'izay, tafiditra ny fahafatesany. Izay vao nipoitra amin'izay par expérience aloha ny lesona. Mandrapatonga izy lasa fianarana taty aoriana. Ka raha mieritreritsika hoe rehefa nahita fianarana ako dia mahay miaina amin'ny tenin'Andriamanitra na mahay miaina amin'ilay fiainan'Andriamanitra dia mamela teny aminao. Diso ianao. Diso tena diso ianao. Ny fiainan'Andriamanitra dia tena zavatra roa, telo ny ahafahanao miaina aminy. Tsy maintsy mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra. Faharoa tsy maintsy mila fanamasina. Fahatelo mila ny herin'Andriamanitra. Raha vao tsy anananao reo anankitelo reo nefa ianao milaza fa zanak'Andriamanitra na kristianina dia tiako milaza aminao anarana fotsiny ianao fa tsisy niniana hiteny aminao zany zavatra rehetrarehetra zany. Sarotra ho anao ny miaina amin'io baiboly io. Sarotra aminao ny miaina amin'izay lazain'Andriamanitra. Azadiny fa ny tenin'Andriamanitra nge ka fisainan'Andriamanitra. Fisainan'Andriamanitra natsoina hoe tenin'Andriamanitra. Fisainan'Andriamanitra io izay navoakany dia nosoratana. Ao izy ny Isaia 5:5 ny hevitra dia tsy fevitrareo ary lalako tsy mba lalanareo fa tahaka ny avo lanitra amin'ny tany ny avo ny lalako amin'ny lalanareo sy ny hevitra amin'ny hevitrareo. Dia izay diso avo loatra ny fisainan'Andriamanitra ka tsy takatry ny fisainana maha-olona fa tsy maintsy ny fanamasina no manazava le izy aminao vao takatrao izy. Ary na fotoana aza takatrao le izy tsy maintsy omen'Andriamanitra anao ny hery. Eo amin'izay tsika no miresaka ositra, le hery avy amin'Andriamanitra izay antsoina hoe ositry ny fanamasina, ahafahanao miaina amin'ilay izy. Mbola tsy miresaka ositra hoe anaovana asan'Andriamanitra, indray mbola resaka anankiray hafa mihitsy iny. Fa misy antsoina hoe ositra ho an'ny kristianina rehetra. Le herin'Andriamanitra, ity le Jaona 4:4 le loharano miboboky ao anaty. Io no ahafahanao miaina amin'ny tenin'Andriamanitra. Meko ohatra anankiray, tsy miresaka tsika hoe pasterina evangelista ohatra fa tena kristianina tsotra mihitsy, le fiainana kristianina. Zay asehoko anao hoe tsy possible vitanao miaina fiainana kristianina tsisy herin'Andriamanitra sy tenin'Andriamanitra zany. Raha vao tsy manana ny ositra ianao, sarotra anao ny aina amin'izany. Dia inona zavatra mitranga hoe meko ohatra tsotra ianao, Jesosy dia nampianatra hoy izy tiava ny fahavalonareo, misaora fahazamanozana, misaora izay manisy ratsy ianareo. Amin'ny teva izy dia hoe taio izay manisy ratsy ianareo. Aza mamaly ratsy ny ratsy na fanaratsiana ny fanaratsiana. Fariseo amin'ny soa ny ratsy. Izany andiny tsoroatra masina samy hafa izany. Dia nao ve mieritreritra fa vita amin'ny fiainana maha-olona zany, vita ny herim-batana maha-olona zany. Tonga miteny Jesosy raha izay tianareo ihany tianareo, inona ataonareo mihoatra noho ny sasany. Fa Andriamanitra izy mameran'olona ho an-tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Mamemasoana ho an-tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Izay ilay karazana fitiavan'Andriamanitra. Izay tsy manaiky resy ny faharatsian'olona sy ny fahakalàn'olona sy ny fanaratsian'olona sy ny tsy fitiavan'olona. Fa avo lavitra anao zany. Mahavita midina lalina ambany dia ambany noho ny oseana, noho ny ranomasina, ny fitiavan'Andriamanitra, noho ny fakamangidy anatin'ny olona.
Mahavita miainga ambony no ny tenim-bohatra no ny fiakarany avonavon'ny olona. Ka ianao mieritreritra hoe vita amin'ny fiainana maha olona ve zany? Ny mandeha amin'ny fitiavana, ny mivavaka ho an'ny fahavalo, no mamela helokolona. Izy taony Jesosy tena nytany Petera. Manota amiko impiry ny rahalahiko dia zay avy ohatra hoe tokony hamela anazy foana. Hatramin'ny impiry any tokony hamela anazy. Raha manota amiko ny rahalahiko. Teo si Jesosy 77 490 zany. Tsy possible ianao hoe isainao no hotan'ny olona anankiray tsy mety nataony taminao manam-parivon'ny andro. Teo si ianao efa 491 zao tsy mamela antsony amin'izay tena mba marina efa devoly anao raha mahavita manisy an'izany zavatra zany. Efa tsy izy tsony mihitsy. Nefa tiako tenenanao misy tamin'izay nianatra anglais fahiny dia nisy boky zay nisy texte zay natao discussion tany am-pianarana. Dia zao no voalaza tao anatin'ilay izy hoe reportage natao tany Amerika ilay izy karazana étude zany natao. Dia hita ozy izy fa ny olombelona dia mandainga 900 isan'andro. 900 isan'andro. Ohatra ny rivotra foana mihitsy zany. Dia amin'ny fomba ahoana ary ny amelanao heloka amin'ny olona toka misy olona mandainga aminao anatina andro 900. Ianao ve mieritreritra fa vita ny saina maha-olona zany? Eo indrindra no ilana ny herin'Andriamanitra. Mety manana ny ranonao ianao. Ile rano iny dia tsy inona fa le hery anatinao. Fa mety ritra iny. Betsaka nge sasany tena mezaka mandefitra amin'ny vadiny, mezaka mandefitra amin'ny mpanampiny, mezaka mandefitra amin'ny zanany. Mandrapatonga azy miteny misy feta amin'ny fandeferako. Izay leo mba misy feta kosa amin'ny faminam-po. Ka raha tsy inona dia rarotinareo menakavy eto foana. Satria nahoana ritra ny ranony. Tsy vita ny tsony, tsy manana force intsony izy, tsy manana zavatra oloarina intsony izy avoaka. Misy sasany leo manao teny mahafinaritra, leo manao teny mamy, ka raha tsy inona za foana ny teny an'izany, izy tsy mba miteny mihitsy tiako ianao, izy tsy mba manao azozo, izy zarina miteny tamin'ity trano ity, sa mba mezaka miteny aminy, sa mba mezaka miresaka aminy, leo satria nahoana ritra ny ranonao. Tsy vitanao intsony mamoaka teny tsara, tsy vitanao intsony mandeha amin'ny fitiavana, tsy vitanao intsony mamela heloka, satria nahoana zay misotra ny tiranyity dia mbola ngetaeta. Test izy rehefa avy eo nefa avy eo izy mahitreritra hoe tena tahak'izay tsy nanao an'iny vavy iny. Fa naninona ilay zavatra vitany anenenany rehefa avy eo satria ritra ny loharaniny. Dia miverina matsaka indray izy aloha. Maka hery kely ara-tsaina sy ara-batana indray. Zay vao afaka miverina indray mandefitra, afaka miverina indray mandeha amin'ny fitiavana. Ritra indray ny ranony dia ohatr'izay foana. Ho avy atsaka eto foana ao izy Jesosy. Fa zay misotro ny rano nomeko azy tsy angetahita intsony mandrakizay. Fandany zay omeko azy dia loharano boboka ao anatiny. Ho fiainana mandrakizay. Io le hoe le anointing to live izy ny teny Eglise. Zavatra onction na hery entina miaina isan'andro. Ndraindray mampalahelo. Même mana pasteur aza manaratsy olona anaty Facebook, même mana pasteur aza miresaka olona anaty Facebook, mifosa pasteur, mifosa fiangonana, manaratsy fiangonana. Za raha teny tamin'ny voalohany teo misy fampianarana diso mikasika natao hoe fahasoavana zay manosika ny olona andeha hanao ratsy. Everiko tsy fanaratsiany zany ary tsy nanona an'izany teto. Fa ny problème misy fotoana mila tenena kely tsy metsy ny fampianarana zany fa lasa manimba olona. Za tsoroka aminao eto amin'ny fahitalavitra tahaka izao. Misy karazana toroteny tsy ho alefako eto amin'ny fahitalavitra mihitsy. Misy karazana fampianarana tsy ho teneniko eto amin'ny fahitalavitra mihitsy. Fantatrao inona ny antony? Satria eto amin'ny fahitalavitra mijery daholo na ny mpino na ny tsy mpino, na mivavaka na ny tsy mivavaka, na ny olona mino baiboly na ny olona tsy mino baiboly. Fa rehefa any am-piangonana kosa dia mbola misy kosa za hoe tiana ho an'ny olona vao nateraka indray, tia ho an'ny olona efa mpanay fanasàn-dombo, tia ho an'ny olona anao asa fanompoana. Misy kilasy ohatra n'izany ny zavatra rehetra. Fa tsy izay fantatra rehetra dia ho zaraina eto daholo. Ohatra ny ataon'ny sasany indraindray izay lasa manimba olona ny faran'ilay izy. Dia eto ny tiako apetraka aminao hoe iverenako ny resahako teo. Raha tsy hanananao ilay hery anaovana ny tsara, tsy possible ho anao ny aina amin'ny fiainana kristiana. Io le loharano boboky tsy mety rehetra io. Io nefa no hatonga ny olona ahita hoe tena fanasy ny tany tokoa ianao. Lasa mahafinaritra ny fiainana rehefa eo ianao. Ianao olon'ny fitiavana, olon'ny fandeferana, olona mazoto miteny zavatra mahafinaritra. Tonga miteny olona mihitsy niteny tamin'i Jesosy mbola avelanao anoroka ny tongotrao ve vehivavy nefa raha mba fantatrao fa vehivavy jany. Jesosy tsy mifanoroka tamina vehivavy. Fa raha vehivavy nanoroka ny tongony. Fa tsy zakan'ny olona zany. Hoe vehivavy mpanota ve dia nanoroka ny tongotrao. Ao na koa kitikitian'olona ohatr'izany ianao.
tahaka jesosy nandeha niatrano tanytrano simona boka dia zao nyteneny olona marary fomba mpivavahana rehetra lasa niatrano amin'izay olona mpanoty izy eritreretiny olona ngamba fa ny fitiavan'andriamanitra dia natao any olona masina ihany sy natao any olona mpivavaka be ihany tia toy izao ny tiavan'andriamanitra izao tontolo izao izy tsy tena toy izao ny tiavan'andriamanitra mpivavaka izao tontolo izao nomena zany natokana mba tsy hoveny zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandraikizay andriamanitra tsy naniraka an'izany amin'izao tontolo izao izy hanameloha zao tontolo izao fa mba hamonjeny zao tontolo izao amin'ny fotoana mino ny fitiavan'andriamanitra isika amin'ny fotoana vonona indray alay izy satria tsy ao am-pon'andriamanitra ny andravanao na hamotika anao ny ao am-pon'andriamanitra dia ny asoanao dia tahak'izay koa ianao rehefa kristianina azay mahatonga amin'ny Paoly miteny hoe mivavaka mba ho fantatrareo ny alaliny sy ny ahavony ny sakany sy lava ny fitiavan'i Kristy mba hamelonareo amin'ny fahafianoan'andriamanitra rehetra tanao ary araky abe le hery miaso anatsika amin'izay avy eo ninangatahanao dia mitranga amin'izay aforitra be takatrao ny fitiavana aforitra avelonao miaso aminao le herin'andriamanitra izay antsoina hoe ositra le loharano miboboky dia afaka miaina amin'izany zavatra zany ianao tsy aby resaka fandehanana ny fitiavana fotsiny nefa le izy fa amin'ny asa izay ataonao amin'ny fianarana izay ataonao amin'ny fomba ifaneraseranao aman'olona amin'ny zavatra hitondranao tena raha tsy manana ny ositra ianao mitovy amin'ny olona rehetra ianao mivarotra ianao dia ohatry ny olona rehetra ihany vokatra hitanao dia miasa ianao dia ohatry ny olona rehetra ihany mana mba tonga ny kristiana ohatry ny hoe miteny mihitsy ndraindray sasany le mpanahy hoe tia aloha tsisy hidira fivavahana tia fa tia asa ohatra zao ty après mihitsy hoe fivavahana fa ty business ty ataontsika ty zao ty zao satria lasa ohatry ny hoe fivavahana amin'ny olona dia resaka raha moraly ihany tsy resaka tsy haiko zavatra fa tsy haiko hoe inona fa milafim-piainana rehetra mihitsy mba hatonga anao ambinina amin'ny asanao amin'ny tokantranonao amin'ny fianaranao amin'ny fahasalamanao sy amin'izay sehatra rehetra misy anao satria tsy hain'ny olona miaina amin'izany indray dia misy zavatra klasifieny ho azy hoe tia raha-panahy tia raha-nofo tia asa fivelomako tia asa fanompona tia fianarana baiboly ato tsisy idirin'andriamanitra ato misy idirin'andriamanitra lasa ohatra zany ho azy ny olona satria tsy hain'ny olona miaina amin'le hery izay nomena azy fa izasy ianao mila miaina amin'ity ositra ity zay ositra entina miaina isan'andro amin'ny lafim-piainana rehetra atonga anao tahaka ny hazo maniry amoron-drano velona mamoa amin'ny fotoanana ary tsy mba malazo zay ny sitrapon'andriamanitra ho antsika fa ny tsy fahatakanantsika kristianina zany indray lasa mahatonga antsika mitondra tena hafa any amin'izao tontolo zao zay misy antsika any lasa manahaka ho azy amin'izao tontolo zao tsika lasa mifadikolo-kafa tanteraka isika satria nahoana tsy miaina amin'ilay fiainana surnaturel isika zay tokony ho fiainana isan'andro 24/24 dia mety hiteny hoe possible ave zany jesosy tonga dia tia-tany name exemple atsika amin'izy tonga dia tany dia tonga olombelona izy olona ohatrasy ianao na fo ny fitoviana tamin'andriamanitra tsy nataony zavatra ho fikirina mafy zany fa nanaiky izy nanatare olona ary tonga olona tahaka atsika dia nanompo tahaka ny mpanompo ary nanaiky hatramin'ny fahafatesina teo anazy fijariana tena zanak'andriamanitra izy fa olombelona izy tamin'ny aty mety nona mety reraka mety malahelo mety mitomany mety tezitra ohatra atsika rehetrarehetra fa name exemple izy hoe afaka iainana 24/24 ty herin'andriamanitra tsy miresaka tsika hoe ministère na pasteur na ohatra fa tena le fiainana maha-kristiana matsotra fotsiny zay fiainana surnaturel raha vao tsy fantatrao zany na tsy hainanao zany na tsy hanao miaina amin'izany zavatra zany amin'ny fomba ahoana moa nilingilinginao anao asa fanompona amin'ny fomba ahoana moa niazaka zany ho lasa mpaminany na apôstôly na ohatra zao nefa le tena le fototra ny fiainana amin'ny tompo mihitsy ny tsy azonao zay nge mahatonga ny pastera maro morakivy zay mahatonga na mpiandro na pastera même na mopera na frère na presbytera na tsy ny ara-manona zany rehetrarehetra zany na même na olona efa nanompo elan'andriamanitra azy milaza fa kivy lava reraka foana tsy hitantsony ty fanompony ty ndraindray ohatra mila hamototra ianao amin'ny fomba ahoana niteneninao zavatra ohatran'izany amin'ny fomba ahoana menara hatakatra ny fitiavan'andriamanitra meteza hifandray amin'andriamanitra akaiky dia menara hatakatra ny fitiavana sy ny heriny zay ao anatinao fa sy possible ianao ohatra zany lava fa mahafinaritra mianaka amin'andriamanitra amin'ny fotoana averinao hiasa ao anatinao le rano le loharano miboboky izay tsy mety rehetra tapitra ny fotoana antsika fa nefa mbola betsaka ny zavatra tiako resananao manasanao avy rehefa talata tsy lakamisy fa resaka sika mikasika ny fanompona sy ny osotry ny fanahy masina mino fa nasoanao ny fandarantsika androany
fa dia manasanao ahko ho avy amin'ny fotoamba avaka amin'ny alahadsotsika dia miresaka ny fahasoavana sy ny famindram-po misy ny fotoana amin'ny enina maraina fito sasany amin'ny sivy amin'ny folo sasany misy koa ny fotoana toandro amin'ny teny frantsay sy amin'ny teny anglisy amin'ny roa ambin'ny folo sasany ny fotoana ho any manambady sy ny tanora amin'ny ray ora sy sasany amin'ny roa sasany dia fotoana ho amin'ny miracle spécial andraisinao fahagagana ao amin'Andriamanitra ao amin'ny raiky sasiritsy sy analakely misy ny fotoana koa ny Tanjombato raha tsy hitanao ny Tanjombato avy eo amin'ny tetezan'ny Tanjombato ianao tonga dia mahita plaque menamena be misy soratra hoe Eglise évangélique Juin dia miakatra loatra le pavé io ianao dia le poteau voalohany eo le poteau misy filanina droite voalohany dia mivily amin'ny droite ianao dia ao aloha ao trano fotsifotsy avo be misy parking malalaka ao ny fiangonantsika eny Tanjombato misy koa eny amin'ny gymnase gouvernement Korondrano miditra amin'ny valo dia misy miditra amin'ny folo dia ny ariva amin'ny roa sasany tongava amin'izany misy koa ny fiangonana chaîne eo Anosy misy ny fiangonana chaîne eny Ivanja ny eny Manakambahiny eo ampitany Matadeco ny eny Ivanja ihany koa ny eny Soavina ihany koa ny eny Pasapito eo akaiky station Jovenal Total eo amin'ny ex pain de Tana taloha Juin misy anazy misy koa ny fiangonana chaîne eny Soavy Masoandro maro ny fiangonana chaîne eto Antananarivo tongava amin'izany fa soanao ny fanindrinay natonga ny fiainanao hiatsara hatrany manam-piavon Jesosy eny amin'ny raha alanitra samy mitomba fahasoavana filomatomboka